mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. dia kafaliana indray no iaravanantsika rehetra manaraka ny fandarana amin'izao maraina ny alarobia izao falitafaraka amintsika rehetra indray anatin'izao fandarana izao oraray ny fiarahantsika oraray mizara telo ny tapany voalohany no famelabelaraka-hevitra ny faharoa 20 minitra faharoa dia andraisany SMS avy any aminareo ary 20 minitra fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo amin'ny alalan'ny telefona satria ilaina faneraserahantsika ifampizarantsika fanorokaloza-kevitra amin'ny lohahevitra zay horesahana eto ihany koa ialana tsiny ndroa alarobia zay tsy nisy ny fandarantsika no antony fandaminana tatao anatin'ny toeram-piasana dia zay ny antony tsy nisin'ny izany fandarana izany sao dia miverina somatsara indray miverina fandarantsika amin'ny alatsinainy amin'ny varotra sasany alina misy ihany koa ny fanarahantsika ny fandarantsika any amin'ny YouTube any amin'ny rehefa any amin'ny tolakandro any na ny amin'ny RDB live ihany koa no anarahantsika izay fandarana izay toy ny mahazatra antsika ary ny ray aman-dreny ny mpanabe ny général Désiré Philippe Ramakavelo no miaraka amintsika izy nanao famelabelaraka-hevitra dia miarabanao tonga soeto amin'ny fandarana mon général mba hovanina ianao. Mba hovanina Andriamato Flavien, mba hovanina Andriamato Bruno, mba hovanina Andriamato Dati. Zay moa tsika ny miaraka ato ohatrany matazana olona vaovao koa ary ambadika ary miarabany Michel to mpiofana vaovao eto amin'ny radio Don Bosco dia miarabantsika rehetra piaino manaraka ny fandaharana araka ny tenao teo Andriamato Flavien dia be dia be ny olona ohatrany hoe niandro foana raha vao tokony alarobia fananina ary tsy nisy sady niova ary io radio io tena marina misy zany zavatra any fa na izay koa arany finaritra foana tena mpifaliana misy ny rahantsika eto mba hoe ndray mandesa-kerinandro anatin'ny adiny ray mahafinaritra be ny fanakalozan-kevitra dia mirary sotry fahatsara-piainana tompoko amin'izao fotoana izao araka ny mahazatra moa Andriamato Flavien dia satria elaela tsy nisy dia elaela tsy nisy dia efa dinodino angamba an'izay raha no tsy hay dia anisan'ny resaka farany Andriamato Flavien dia le hoe vinam-piainana zany hoe zany hoe io vina io zany ohatrany hoe mba misy zavatra efa famaritana misy zavatra eritreretina ho atao zavatra tokony ho tanterahana zay le hoe vinam-piainana zay ny mahavina azy mahavina-piainana azy ka misy fepetra napetrakitsika tamin'izy ireo nitenenina maty fa tsika nametraka azy fa zavatra efa hoe raha toka manana an'izany vinam-piainana zany iaina an'izany tokoa ianao dia misy fepetra tokony arahana voalohany indrindra amin'ireny zavatra andresantsika teto dia hoe aza mba mampanantena zavatra tsy ho vita na tsy ho tanterahana dia hoe mampanantena tsy misy manorononan-tavy zay mihitsy ny anisan'ny tena hoe anisan'ny zavatra tena tsy mihitsy zay fa miteraka fahadisom-panantenana tsika Andriamato Flavien dia miezaka foana hoe raha vao misy zavatra tokony ametrahantsika ny tambazotra ny ankonana sy ny tambazotra ny firenena dia apetrakitsika foana le izy tenentsika zay tsika miteny foana fa ny fotoky ny firenena nge dia le ankonany ary ao mihitsy ny teny isatarana an'izany hoe fampanantenana zany avy amin'ny ray aman-dreny sy fifandraisan'ny ray aman-dreny sy zanaka io atao zavatra tsy vitero ary reny ilaina ny teny hoe fampiresana nge Andriamato Flavien ndraindray koa le zanaka ao mieritreritra hoe mety mahavita zavatra be dia be ianao kanefa tsy ho araky ny tena hoe tena izy zay ny ilaina le hoe mila mifampiresaka miaraka amin'ny sakafo dia mba miresaka miala voly dia mba mifampiresaka satria tsy zay anton'izay mihitsy ka tsy misy zavatra ratsy ohatra mifahadisom-panantenana indrindra ao amin'ny ankonana hoe dada nge nampanantena zao dia manina ary ny tsy ataony dada indray le izy ninenge ny lazan'izao tamin'ny fotoana ohatran'izao dia manina indray ary ny tsy natao ka zay zavatra tsy sao amin'izay koa ny any amin'ny firenena tsika manko zao hiditra ao anatin'ny fifidianana indray dia tandremo zay re olona ty fampanantenana be dia be ty tandremo alao mampanantena zavatra ho vita toy zay zavatra be dia be alao ary tsy miteny mihitsy nefa mahavita zavatra rehefa avy eo zay indrindra matra io nge tonga am'le fitenena Andriamato Flavien hoe valala eny an-danitra anao sinasira ary tena be dia be manao an'izany anao an'izao zay anao zay zao vetivety nisy mpanao gazety nanontany dia mikasika an'io hoe solombavam-bahoaka io ny zavatra nanontaniana hoe
ianao ve mba afaka milaza hoe inona tsara moa ny andraikitra ny solombavam-bahoaka tsara ihany mba ampidirana an'izany eto de ozy hoe ny solombavam-bahoaka zany inge de mpanao lalàna fa tsy mpanao lalana nefa ny zavatra mpanantenany mandritra ny fampelezakevitra anao lalana ohatra raha ny filoham-pirenena ny milazanao hoe anao lalana adidiny zany fa raha ianao solombavam-bahoaka tsy adidinao zany zay zany fa misy andraikiny ihany nefa ny amin'le CLD miaraka ny mety fa ny tena topo-kevitra hoe anatin'ny programan'ny gouvernementany zany Andriamatoa Flavien marina zany any amin'ny hoe rehefa tonga any amin'ny lalàna amin'ny feny teti-bola ianao any ianao mety mahita an'izay zavatra fa tsy antsaranao mihitsy miteny hoe mbola manao fampelezan-kevitra ianao de fa miteny hoe zay ianao lalana na zay ianao sekoly tsy zavatra tsy ho azonao atao dikan'izany zany mpanao lalàna voalohany indrindra faharoa andraikitra lehibe ny solombavam-bahoaka manara-maso ny androm-panjakana mpanatanteraka tompo mazava tsara mihitsy zany ao anatin'ny lalam-pandrenana fa firifiry ny tena hoe tena manao an'izany ve ny solombavam-bahoaka tena manao an'izany marina ve izy indrindra ny fanaraha-maso ny fandanim-bola eto amintsika Andriamatoa Flavien ny zavatra tena mahavarina sy mahagaga dity raha ny tena marina tsy tokony olaninao ny teti-bola mikasika ny hoe ho ampiasana ny lalàna amin'ny feny teti-bola ho ampiasana amin'ity taontina amin'ny taona ambony ohatra raha tsy efa nahita ny lalàna milaza fa hoe zao ny fandanim-bola natao zay le lalàna anak'izay hoe 5 taona teoriana vao atao io le fandanim-bola io any ka ohatrany hoe ohatrany zavatra za tsy sanatry ny vava ladindray satria tena miasa zareo amin'ny finansa hoe ohatrany hoe kototo ny anaovana an'le loi de finance tsy miteny an'izany aho fa ny tena hoe tsy mbola 5 taona aho na 3 taona farafaingany zay le ataony hoe loi de règlement zany hoe nandanina ny volam-panjakana laninao ny teti-bolam-panjakana androany de amin'ny lalàna de misy lalàna milaza hoe ahoana ny nandaninana iny raha tena mitady ny mangarahary tsika raha tena mitady an'izany teny hoe fampiasana ny volam-bahoaka zay no izy fa tsy anjavatra zany fa nelanelana 3 taona 4 taona 5 taona efatra tsony le tompona andraiky amin'izay fahatelo tsy vitan'izay zavatra fa io le hoe anisany andraikitry ny anisany ny ao amin'ny anteny meram-pirenena de ny tena hoe fanajany ny androm-panjakana mpanatanteraka ny fanajana lalàna efa mazava tsara ao anatiny raha ohatra indrindraindrindra ny fanajana lalàna tiako lazany any tena hoe momba ny tamberina andraikitra raha ohatra ka tsy mahavita ny zavatra nampanantenaina na zavatra andraikitra efa voalaza anatin'ny lalam-pandrena ohatra ny filoham-pirenena de azo ny solombavam-bahoaka atao ny mangataka ny fampiasoana azy any amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana zay le zavatra misy azo atao ny mampianto azy mety hoe amin'ny fotoana voafetra na hoe tena hoe tanteraka ohatrany tamin'ny andro ny filoha pirenena Andriamatoa professeur Zafy Albert zavatra ataon'izany ka anisany tena zava-dehibe zany zavatra lazako zany ary mbola ohatran'izany ihany koa hoe anisany hoe zavatra voalaza ao anatin'ny lalam-pandrena tsy hoe ny député ihany afaka mampiato ny filoham-pirenena fa ny filoham-pirenena koa afaka mandrava anio anteny ireo zany zany anisany tena andraikitra lehibe fa mba mahafantatra an'izany ve ireo olona milatsaka ireo indrindra ny fanaraha-maso ny fampiasana ny teti-bolam-panjakana toko tena fa misy mihitsy lalàna miteny mihitsy hoe misy ataony hoe sehatra anankiray ao amin'ny ministère ny finance hoe afaka mihitsy manasazy ny olona zay manao fandanim-bola tsy araka ny voalaza ny lalàna mifehy fandanina ny teti-bola zay zany karazany ihany fa tsy de iny moa tena zay fa ohatra mba raharotana ihany satria isy ny fifidiana mba tsara ihany ny olo-pirenena ny olona ifidy mahalala an'izany ka raha ohatra le olona milatsaka ifidy tsisy fantany akory zany zavatra any mba anontany azy any inona tsara raha moa zany ny andraikitrareo sady le hoe zay zay solombavanareo ka tsy fantatra solombava miteny na solombava de tsaiko aloha fa de zavatra be ny miteny zany aloha petraka eo tsika eo amin'iny le hoe mampanantena zavatra ny faharoa de ataovy zay izy ny fanakalozan-kevitra hatrany mila misy fanakalozan-kevitra satria fanakalozan-kevitra io mampifanakaike-po miteraka fampatokisana ary miteraka lamina sy rindra eo anatin'ny fifandraisana zay ny faharoa
Ny fahatelo raha misy olana dia iraha mitady ny vahaolana fa tsy apetraka am'le hoe am'izao fotsiny. Anisany io raha fa mitenen'io le fahatelo io andre Matofilaviany de zao fomba. Anisany mampitaraina ny tanora amin'ny ray aman-dreniny de ohatra fotsiny zao hoe miteny izy zao hoe zay da tasineta tsy mahazo tsy ilaina tsy misy fanazavana tsy misy fanakalozan-kevitra fa tonga hoe tsy mahazo tsy ilaina zany. Zay io le fahatelo lasa miteraka olana zay zavatray fa maninona ny tsy mahazo fa maninona ny tsy azo atao mba ome fanazavana re tompoko le tanora fa tsy rehefa avy hatrany tsika maray aman-drenatsika de tonga de hoe teny kifehy lehibe zay le atao hoe teny kifehy lehibe tsy valiana teny tsy valiana kanefa ny teny tsy valiana tsy mitera-boka tsoa tompoko na eo anivon'ny tokantrano na ny anivon'ny fiarahamonina zay zavatray reny de tsy manoro tsy mananatra fa tonga de mibedy ka zay oa le izy zay ke mahatonga le hoe raha vao misy olana raha vao misy le olana eto tsy voatery olana raha vao misy trangany zavatra tokony raha midinika de fampidinihana de omena valiny mahafapo araka zay fahitanao azy ray aman-dreny kanefa koa mahafapo ny zanakao le valiny menao zany. Ny fahaefatra ny fanekena ny mahizay ny tsirairay personnalité. Za ndre Matofilaviany raha misy zavatra tena hoe mahady toko hoe tseritseretin'ny ray aman-dreny mihitsy de izy manapotika ny mahizay ny zanany le personnalité. Ahoana ny afantarana hoe ny potehiny le mahizay ny zanany sarokenatra sarotahotra tsy matoko tena raha vozay ny zanakao de tamin'ny fomba tsy fantatra nanaovanao azy nanapotehinao ny mahizay azy ary ny fomba fanapotehina voalohany indrindra de ny fanaovana fampitandra tsy mba mitovy amin'ny jandriny tsy mba mitovy amin'ny zokiny tsy mba mitovy amin'ny ana tsy mba mitovy amin'izao lafiny anankiray de ny faharoa anisan'ny fanapotehina de tsy mba misy teny famporosiana na de indray mandeha fa fibedesana fanambaniana sinsisa zay zavatra hitanao zany zao tsy tonga tsaindray aman-dreny mihitsy zavatra any kanefa zavatra tena zavatra miteraka fahasairanana ao amin'ny hoavin'io zanakao io nefa de le zanakao ny lasa hoe tsy mba mitovy amin'izao zay za raha miteny foana amin'ny ray aman-dreny tokana matany ny olona tsirairay avy nanaovan'Andriamanitra azy tsy mila fampitana fa teneny fotony raha misy zavatra hitanao hoe tsy mety fa zao ty tena anisan'ny mampidodoza mihitsy le hoe vao vetivety any nahita olona ray aman-dreny le zokony de voapepy foana isan'andro san'andro satria le zandro noho ny mahay be de tsy vitany hoe voapepo fa de tena ohatrany tsirarahiny le ray mpianakaviana ny afarany de veo manao ny tsy fanao le zaza ohatrany tady ole omonina ao an-trano de iza sisa mikoropaka le reny mpianakaviana sisa mikoropaka fa le raha izy de tsy mivaky loha am'zany ohatrany hoe sanatity vavaladindrety ohatrany hoe tsy zanany tsony io ianao ny niteraka an'io nga ianao afaka miala ndraiky tam'zany tsy afaka miala ndraiky tam'zany ianao amaray mpianakaviana anao amalohan'ny fianakaviana anao fa tsy vitany fotsiny hoe efa mafy loha hoe tsy mba mitovy am'jandriny jereo fa miray mamerina taona foana isaky ny kilasy andianany zaza maditra ty fa inona mampaditra azy zay indrindra nampaditra azy kanisany zay le zavatra ozy hoe azo atao mihitsy le fampita sy le fampefona am'izay le hoe ilaina isehondry zay hoe mahizay azy zay. Anisan'ny fahadimy de ty miratsaka fonina hoe raha mbola azo atao ihany raha mbola azo atao fa tsy voatery eo kory manimba ny manahirana fanambady le finoana tsy mitovy marina fa samy Andriamanitra ray ny vavahasika fa le finoana tonga hitako am'le olona tonga makany trano mantsy eo andre Matofilaviany ka inako zay efa tena zay nge ny antony tenenantsika azy ny fahaenina de hoe ny fahaizany mitsanjara ndraiky tao atokantrano eo indrindra eo amin'ny zanaka za de miteny foana andre Matofilaviany atsika eto amin'ity vadarany ity de miteny fa hoe raha tianao tompona ndraiky tany zanakao tsy maintsy manao raharaha satria ny fanaovana raharaha no karazana hoe mandrafitra ny sainy ho tompona ndraiky rehefa tsy manao raharaha ny zanakao de aza manatenan'io anana rafitsaina ary ny olona tsy manana rafitsaina tsy ho tompona ndraikitra na oviana ho tompo toerana io fa tsy ho tompona ndraikitra tsy analava resaka amin'intsika fa zavatra ndresadresantsika lavabe teto fanaovana raharaha anisan'ny zavatra teneniko andre Matofilaviany de zao anisan'ny manahirana ny firenetsika de ny fananantsika mpanampy fanjanatsika tsy manao ininona mihitsy zay zavatra ny fahafito farany de hoe amin'ny lasan'ny lafiny hoe fialam-bolina no tokony hoe mba hiarahan'ny mpivady betsaka ny mpivady andre Matofilaviany tsy mba hoe miala voly izy mivady ihany
nefa zavatra teny ilainy zany tsy hoe isan'andro na hoe isan-kerinandro fa misy zany io le karazan'le hoe fotoana manokana ary indrindra ohatrany hoe fanavaozana indray le fankatiavana le mifankatiana atsirovana ny fotoana lasa mba hanatsarana azy sady inona ny ezaka azo atao inona indray moa zany nidingana totoka amin'ny vady reo ny ankizy hoe fotradrao dia ina zavatra ilaina igny zany fa tsy hoe zavatra mandany fotoana andre matovy zay zany atao hoe tsy ahy marina fa lavalava le izy satria ro herinandro tsika tsy teto dia mba hiveriko fa zavatra ilaina fa ny zavatra tokony iresantsika an'io dia ny hoe ny fotoana ny fifamofona ve tokony aharitra sa tsy fotoana ny fifamofona zany hoe le mifamofa le fifamofona io raha ny tena marina dia amintsika malagasy tsy dia tena hita soritra le hoe inona le hoe fifamofona satria matetika ny olona sasany fianakaviana sasany mieritreritra hoe mifanateram-bodiondro no ataony fifamofona ny fanateram-bodiondro ny fanambadiana amin'ny malagasy zay mahatonga hoe ny olona tsy lasam-bodiondry fanoroan'ny olona molotra rehefa lasam-bodiondry ianao tsy misy mifanondromolotra aminao ny antony satria amin'le fanateram-bodiondro moa tsy andre matovy laviany dia hoe fianakaviana rotota anao kambana fa tsy izy roa fotsiny fa ny fianakaviana rotota zany hoe fa mahafantatra zany ny lafitiavana avy amin'ny lahy ny lafitiavana avy amin'ny vehivavy dikan'izany tsy olom-baovao amin'ny tsony io rehefa miditra eo amin'ny fianakaviana fa ohatrany afangarontsika amin'le fomba vahiny hoe fiansay zay manko ny fifamofona zay ny fiansay zany ny amin'ny malagasy tsy misy an'izany ny azy fanambadiana amin'ny malagasy voatateo-rena ny misy ny hoe misora-panambadiana any amin'ny fanjakana ary misy ny fanamasinana ilaina daholo reo amin'ny valinandro misy atsika fa na izany na tsy zany raha vao vita vodiondry ny olona amin'ny faritra sasany eto Madagasikara andre matovy laviany dia milaza aminao fa raha vao vita vodiondry afangatahany le fianakavian'ny zazalahy hoe manaraka azy le zazavavy ny tena mahatonga an'izay manko dia ity io le fomba le hoe raha vao lasam-bodiondry eo dia angatahany mbola misy le manana fomba hoe mety hiteraka very zareo sa tsy mety hiteraka anisany azanao tsy hoe akory fanandramana fa tena hoe ohatrany hoe ho an'ny fianakaviana hoe azo antoka ve fa hanome taranaka atsika ity zazavavy ity na hanome taranaka atsika izy mivady reto zay ny tena anisany fa na izany na tsy zany manaraka ny fomba ny toetrandro dia hoe amin'izao vanim-potoana izao dia misy mbola mipetraka amin'izay manaraka an'izay fa misy hoe raha tsy vita na vita fisoratana zany indray raha tsy vita fahasamatsinana mbola tsy manaiky mihitsy ndray aman-dreny zazavavy hoe andeha ho any amin'ny tovolahy le zanany vavy fa aloha kosa aloha vita amin'ny fanamasinana satria ho antsika kristianina kosa mantsany dia hoe ny olona tsy vita fanamasinana dia ohatrany manao tokantrano maso tsy hoe efa lasam-bodiondro na hoe efa vita fisoratana tamin'ny fanjakana izy dia efa mpivady le fanamasinana zava-dehibe satria eo anatrehan'Andriamanitra no anorenana ny tokantrano kristianina ary zay mahazava-dehibe azy zany tokony mipetraka tsara ao amin'izaytsika ao ka eo amin'izay le lafin'izay hoe ny fotoana ny fifamofona ve tokony aharitra sa tsy dia napetrako tsara le fanavahana azy hoe hafa ny fanateram-bodiondry amin'ny malagasy ary hafa ny hoe fiansay amin'ny frantsay amin'ny vahiny zany frantsay moa indrindraindrindra zay ohatrany hoe nalaitsika tahaka ka raha ohatra ka maka an'le fomba ny vazaha ianao dia tokony tsy mbola miara-mipetraka izy raha tsy mandeha amin'ny tanjona anankitelo le lazaina teo fa raha maka ny fomba ny malagasy ianao dia ny vady lasam-bodiondro tompo dia efa vady zay ny malagasy ka arakaraky ny fianakaviana arakaraky le faritra arakaraky le kolotsaina arakaraky le zava-misy amin'ny fiarahamonina no ametrahanao azy fa tsy afaka hiteny mihitsy ianao ka tsisy zany ka ka io safidiny tsirairay io mbola mitana amin'ny fomba malagasy hoe tsika sa mitana ny fomba eto tena apetraka hoe sa mitana ny fomba kristiana zay le fanamasinana manko antsarany tsirairay io ka tena zava-dehibe ka eo amin'le zay manko manahirana amin'le hoe ny fifamofona ve tokony aharitra zavatra tenentsika teto foana kosa andre matovy laviany dia hoe raha vao hoe heritaona ohatra hoe farafahaingany okare mba ohatrany hoe heritaona sy tapany na roa taona efa ny fankahalalana le tovolahy sy le tovavy indrindra efa ny fifandraisana sy fankahalalana tamin'ny ray aman-dreny rotota tato sy taroa fa tena manana fikasana ifampitantana eo amin'ny fiainana fa tsy hoe anao kilalaon-jaza fotsiny dia androany eny dia rapitsotry zay zavatray ka zay ny tena mahatonga fa aza maimaika za dia mametraka foana aza maimaika amin'io
satria tsy maintsy fantatrao tsara ny toetran'le olona ekenao ho vady ary tsy maintsy fantatrao tsara koa ny fomba mampanao le fianakaviana idiranao. Tapitra ny tapany voalohany toizatsika eo amin'ny heriny io zany tena resaka ataontsika amin'ny heriny iny io le hoe ny fotoana ny fifamofona ve tokony aharitra sa tsy. Akaray minitra kely fotsiny andresam-pirenenao ny fianakaviana io aminao iny ahoana zany atao hoe fianakaviana tena sambatra sy modely. Ny tena ataoko hoe fianakaviana sambatra sy modely Andriamatoa Flavien dia ao anatin'io fianakaviana io misy ny fifampatokisana eo am-pivady, misy ny fifampatokisana eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka, misy ny fanehoam-pitiavana eo am-pivady, misy ny fanehoam-pitiavana eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka. Ary rehefa ireo zavatra ireo no mipetraka ao am-pivady sy ao am-pianaka dia tsy maintsy mirindra ny tokantrano, tsy maintsy milamina ny tokantrano, tsy maintsy finaritra ny tokantrano ary fiadanana sy fahafinaretana tsy maintsy hitanao. Zay ny atao hoe tokantrano sambatra. Fa matoa ny savoritaka dia tsy ao zay zavatra lazaiko teo zay. Tsy ao le fampatokisana, tsy ao le fitiavana. Ka raha fa reo anankiroa reo tsy ao, reo ny fototra iaingana dia mazava ho azy fa tsy maintsy misavoritaka. Ka raha teo tokantrano sambatra ianao dia apetrao ny fampatokisana eo aminareo mivady, apetrao ny fampatokisana eo aminareo mpianaka. Raha teo tokantrano sambatra ianao dia ataovy dia tsika teto tena hoe fomba fanehoam-pitiavana tsika ty verina amin'ity. Aneho fitiavana ny vadinao, aneho fitiavana ny zanakao. Raha vao mipetraka ireo anankiroa reo dia tsy maintsy mirindra, tsy maintsy milamina, tsy maintsy fiadanantsana, fiadanam-po, fiadanam-panahy. Zay natao tokantrano sambatra. Tapitra ny tapany voalohany idirantsika ny tapany faharoa zany andraisana ny antso ny SMS avy any aminareo taoary. Mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr M lehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr. Zay dia vita. Mba hovanina. Zao ny fivaky ny SMS voalohany tonga aty aminay dia hovakiny zany. Lehilahy manambady mananjanaka roa vavy fantatro ny vadiko fa manitsaka ananako profo zany ankehitriny miara-monina aminay efa ho herintaona ny rafozam-baviko tsy mahazo rariny raha misy olana aminay fa mifanomevahana izy ireo. Hitako hoe zany le atao hoe tokantrano sambatra. Tena tokantrano mijaly mba tsy tenenako hoe tsy mba fiainana fiadanana anao fa fiainana misavoritaka. Zany inginy atao hoe elo. Misy ny atao hoe paradisa tany fa zany ny atao hoe elo eto an-tany. Zany zavatra zany. Tsy tokantrano satria misy rafozam-bavy mipetraka. Eny ka zay indrindra manko. Ny rafozam-bavy ani tsy hoe tsy fitiavana ny reny. Fa rehefa ary elatra ny zanakao tompoko dia avelao izy ho ary elatra. Fa vao mainka manimba ny tokantrano ny zanakao ianao mipetraka ao io. Fa sao dia verinao hoe fitiavanao any zany fa tsy fantatrao mihitsy fa manimba le tokantrano. Zay zavatra iray. Mety atongavana rafozam-bavy io ary raha io SMS io dia mety anampitosika an'le zanany vavy izy. Ka tsy mety dia anaovan'izy mianaka. Manatapabe amin'le Ohatrany tsy mety Andriamatoa Flavien. Gamba tsy mieritreritra daholo ny rehetrarehetra fa hoe tsy fitiavana ny reny. Fa tena hoe rehefa ary elatra ny zanakao tompoko dia avelao izy ho ary elatra. Inona ary ny torohevitra omenan'le rangahy io? Ny torohevitra ataoko aminy dia miangavy ankitsi-po amin'ny ny rafozany hoe mba avelao zay roneny mba hilamina na avelao zay ro mama mba hilamina. Sady tianao ve ny haravany tokantranonay dia hoe izy ireo zanakay ireo sa ianao mahatay zany ireo zavatra ohatran'izany manina moa tsy afaka miteny an'izany Andriamatoa Flavien fa manina. Anatin'ny tokantranony izy. Ao anatin'ny tokantranony izy ary ny tokantranony no vonjeny satria tadorava. Io rafozam-bavy io tsy havitan'ny io tokantrano io. Izy ny lohan'ny fianakaviana fa tsy ny rafozam-bavy ny lohan'ny fianakaviana amin'io. Zay ny fahitako azy. Inona kay ny tokony atao mba hampilamina ny tokantrano sahiran-tsaina mihitsy sahirana eo amin'ny fiainana mety ve raha misara-toerana ny mpivady mananjanaka iray vao teraka herinandro zay izy dia hoe andeha za hitady vola inona ny tokony ataoko lehilahy manoratra. Tena tsy mety mihitsy za miteny amin'ny olona foana rehefa nanorina tokantrano anao dia alehan'ny anankiray dia alehan'ny rehetra. Raha fa mandeha riny loha-pianakaviana dia manaraka any
fa ny sasany misy an'izany hoe ka ny fianaran'ny ankizy dia any amin'le toerana andehanana zany tsisy ankizy mianatra zany any ary raha vao manao ohatran'io ianao dia manome fakapana azy fa dia tady dio indrindra mpivady vao ohatran'io avy eo ianao rehefa mahita hoe ta ohatrany manana vehivavy hafa ony iny dia efa niterahany koinany agaganao amin'izany ianao tsy nanaraka ny vadinao zay ny tonga amin'le fitenenana ge andre matovy tany ny azo fa sarotra ny mila toko zay arao izy fa tsy olona zany raha mba farafaratsiny hoe andrasana hotely volana mba le bebe kely le zaza voateraka zay vao fa tsy hoe hery-taona roa taona tsy mety fijery koa zay apetrako tsara sa vao azo fa fijerina dolo zay teneninao rehetra fa tsy voatery hoe arahanareo araky ny zay marisy lahatra mba mangataka torohevitra aminao generaly gardien tena manaja sy manatanteraka ny asako ampitiavana sy zay tratra ny hery koa nefa tena tsy mafapo ny mpampiasa azy zany ny karama kely nefa miaina amin'ny teny mampalahelo dia mitadiava asa hafa pedibe ny mitady olona manana zany toetranao zany ary aninona tonga tamatana ndre olona mampiasa anao reo filozanao zay dia ho hitany tsara mihitsy amin'izay fotoan'izay izay voadonan'ny fiara ny maman'ny olo tiako raha ivolana tateorina vao hita ny tompon'ilay fiara ka efa mandeha ny ankety amin'izao migadra ve izy sa tsy migadra raha mpanakarem-be ilay nahafaty olona raha vao mahafaty olona na hoe tsy fanahiniana ary na dia atao hoe le olona mihitsy ny tonga dia nisitrika anatin'ny mban'ny fiaranao dia maty tsy maintsy migadra tsy maintsy miditra aloha tsy maintsy miditra aloha fa zay hoe rehefa avy eo mahazo fahafahana vonjomaiky na hoe telo volana fotsiny no anina zay fa ny miditra dia tsy maintsy miditra raha vao nahafaty olona ianao na fanahiniana satria misy mihitsy nge le tena hoe mandalo le kameo dia olona te hamono tena tonga dia mitsoraka eo izy dia nahafaty olona ianao na tianao na tsy tianao mety reny tsy dia hoe ny erikao loatra fa mety fiarovana anao ihany koa ny analananao zay mihitsy fa tsy voatery hoe higadra mandra-pahafaty koa na salan'izany fa ny miditra aloha dia tsy maintsy miditra zay mba hovanadoantsika rehetra ozy izy vehivavy 20 taona no manoratra mananjanaka roa manambady ahoana ka tompoko no atao mba anadinona ny lasa fa rehefa mitamberina atao an-tsaiko ny lasako na ny tsy nety vita na ny nety zay le izy tena dikan'izay amin'ny teny tsotra tsy mahay mamela heloko ianao na ny heloka vitanao ara tsy hainao no mifona ao anatraian'Andriamanitra mangataka famelan-keloka zay ny dikan'io fa rehefa mahay mangataka amin'Andriamanitra ianao ny famelan-keloka dia ianao ve dia efa nifona tamin'Andriamanitra dia mbola etsy za moa le nanao an'izao zay ngely izy olona tsy mahay mamela heloka no miteny zavatra ohatran'izao dia mizary ianao mamela zay nge ny anton'le hoe misy fotoana iarahana misakafo dia matovy avy fotoana iarahana miala voly fotoana iarahana mivavaka mba ahafahana mifamela heloka zay le izy zay ihany ny azy zany vahaolana fantatro tovavy 20 taona ono azo atao ve ary mety ny mampitady na mitady vady amin'ny olona na radio azo antoka ve na koa amin'ny Facebook ko ny olona hitanao maso zao mifanerasera aminao ara mbola hoe ilaina tena ho fantatra tsara ko maika any anaty Facebook za mampitandrana mihitsy nge amin'ireny any Facebook ve ny tadiavanao vady nga io vady io rery ny vadina fa io vady io nge fianakaviana roa tota nge ny malagasy no akambanareo olona fa tsy hoe iny tovolahy iny ny tovavy iny fotsiny ka any amin'ny Facebook nga hitanao any daholo ny fianakaviana dia fantatrao koa ve ny toetrany miainga avy any amin'ny Facebook nda io tare io nge azo amboarina ny sary lefa any amin'ny Facebook andre matovolahy zay maka avy eo diso fanantenana rehefa mahita totsy ty le hitako tany amin'ny Facebook fa to satria any amboamboarina ny sary azo amboarina za tompoko vehivavy 20 taona manantena mba mihevitra vina manantena ozy izy mba mihevitra vina za anangana asa tena ampy hoentina miainga ave 5 millions FMG za rery zanako ray eny io arange eo atety fandraisantsika nge matovolany hoe miainga amin'ny tsy misy afaka mamorona asa amin'ny fahaizana mametaka tambazotra roa na telo dia ianao ny eo anivony mampitambatra an'ireo tambazotra telo reo dia io le fahaizanao mametaka tambazotra io io ny karazana reny vola ampiasanao tsy misy an'io vola lazain'io akory fa hoe ahoana ny ahafahana manao an'izay dia hoe voalohany indrindra mahay
mahazo ny fitokisan'ny olona ianao. Faharoa mahay mametraka an'le tambazotra ianao. Zay le izy. Te fandresantsika ela be mihitsy eto efa nisy toerana mihitsy ary natory fa tsy zao moa efa nihidy le toerana. Ndana makeny fa zay mihitsy ny fomba eny. Maingy amin'ny tsy misy de mavita mahafaka mamorona asa ho anao ianao. De HEPM io. Satria izao misy olona mantany mbola misy fety tsy misy zany. Efa nihidy le izy satria be zavatra atao loatra le tompona andraikitra atao de hoe mba tsy paritaka loatra ny zavatra atao de nakatony le izy. Le izy aloha mba nahavontsy tanora maromaro eny Andriamatoa Flavien le izy. Ahoana kay no azahoana fahatokisana eo mpivady na mpifankatia raha tsy amin'ny alalan'ny fihetsika na ny toetra hita maso no manamarina an'izany. Ka le izy igny de am'le fomba dimy fanehoana fitiavany, teny famporisiana, fotoana manokana, fifanampiana, fanomezana, vatana mifanakaiky. Efa nilazaitsika teto zany zavatra zany. Zay ny endriky ny faneho-pitiavana na mpivady na mpianaka na mpinamana na inona. Rehefa tsy ataonao zay de zao le izy. Misaotra betsaka RDB, tena mahatonga saina ny ray aman-dreny zany ary manampy azy ireo amin'ny fitaizanany ankizy. Sika hoe efa miteny foana hoe fanabeazana fa tsy fitaizana. Fanabeazana mahatonga olona tompona andraikitra, ray tompona andraikitra, reny tompona andraikitra, vady tompona andraikitra, fa ny fitaizana ray tompo-toerana, reny tompo-toerana, sisa tsy mety. Ny tompo-toerana tompoko tsy voatery ho tompona andraikitra, fa ny tompona andraikitra mety sady tompo-toerana izy. Afaka tsy ny ve ny tsy fitenenana ny olona iray satria efa niteny foana raha mbola atoandro ny andro ny amin'ny ditra ka tsy laitra tenenina. Ka zany miankana amin'le fomba io averimberika foana io Andriamatoa Flavien. Ny fananarana io de tena mipetraka ohatran'ny mpampianatra ianao. Misy fomba misy fampitana fahalalana ka le anatra ataonao io ohatran'ny fahalalana ho ampitainao aminy. Zara vao moa hoe raha mpampianatra ny masika ny masony, mapakapeo tezitra, de mampitandrina mihetsiketsika be ny tanany namidy vazana, tsy misy leso namiditra ao amin'ny sain'ny mpianatra. Ary ny teneniko fotoana de hoe fa maninona rehefa manao koro de ohatra ny hainy le zaza le taranja. Satria tsy mitabataba, tsy masika, ohatra ny manambitamby aza miteny mora. Zay fotsiny le izy. Fa fomba fampitana fahalalana ny io maso io, io feo io, io fihetsika io. Matetika le ray aman-dreny de olona tezitra mampitana tsako mahita anao midy vazana miteny ara ila tsofantatra tsindray. Am'le midy vazana mila tsofantatra tsony ny teny iny. Mety ve generaly raha manaraka ny olo tiako miasa ny Diego za fa tsy hitako zay hevitra zay mbola tsy vita ninina de ny ray aman-dreny tsy manaiky nefa za te andeha disy ve za raha makany mariako fa efa mifankahalala tsara daholo ny fianakaviana. Misaotra anareo. De lasa tsisy dikany amin'ny fianakaviam-badinao ianao raha vao mandeha makany. Olona tsy vita ninina mandeha manaraka lehilahy de ahita rara ary rehefa tonga any ianao fantatry ny olona any hoe areo nge mbola tsy vita ninina. De ho avy ny zatovavy any. Samy mbola mpitoviko ina ny olana. Olona mbola tsy tompony ianao. Mba samy mbola mpindrany zany ataon'ny olona. Aza mba manaraka lehilahy tsy vita ninina zany mamy vao vetivety Andriamatoa Flavien na eno. Hoe mpifankatia tanora. Asa 12 taona le vavy kely, 12 taona le tovolahy. Asa mpiara-mianatra zareo mpiara-mianatra. De tsy maninona mihitsy ny ray aman-dreny le tovavy matory an'le tovolahy le tovavy. Zao nataoko tamin'ny ray aman-dreny le tovolahy. Tsy mety ho nataonareo. Alay saretsany nareo mba manana zanaka fa ekenareo fe ny zanaka vavinareo 12 taona mandeha matory any amina tovolahy. Satria hoe mifankatia. Tsy mety zany. Fa tsy hoe ohatra mampalailo anay le zanaka ilahy raha toka. Ka raha mba mivaly amin'ny zanako vavy zany de ahoana? Io le hoe tsongoy fototena tsongoy fon'olona. Tsy mety zany. Ary raha ohatra andidinareo ray aman-dreny manana zazalahy no miteny amin'ny ray aman-dreny zazavavy miala tsiny tompoko. Fa zay kosa de tsy afaka ampiatrano atoro ny zanakareo olona tsy vita ninina. Zany ny ataoko hoe fahendrena. Zany ny ataoko hoe mbola misy ny sotoavana. Fa tsy ekeny saky mihitsy zany hoe zaza 12 taona tsy vita ninina de ekeny ray aman-dreny ny atoriany any amin'ny tovolahy. De ny tena zava-doza de le ray aman-dreny le tovolahy koa de manaiky an'izany. Efa very dolo nge sotoavana amin'izany Andriamatoa Flavien. Very tanteraka mihitsy. Ohatry ny manaiky lembenana. Asa sao de tsy ohatra ny tena mifankatia be ka sao de mba io ny anjara ny zanako. Ahoana ny tenenanao an'izany? Zaza 12 taona.
zareo indray aloha rehefa matory aty de tsy avelanay miray hevitra aizany afantaranao anao reny kintory izy mitsangana moramora jokotsoko ve zay lehilahy telo amin'ny telopolo taona teraka roa ny sarabady mety ve raha zandry ny vadiko taloha ihany no lasa vadiko ore olona tena ohatrany tsy mety amiko zany foana raha ohatra ka hoe maty le vadinao taloha sanatria manambadiny zandriny ianao azo atao zany misaotra masina reny zany mety fa raha olona tsy olona ny sarabelona ve de ny zandrinao alainao zany hoe ao am'le fianakaviana iny de rehefa isy fotoana zany de ifampimonjomonjo zany lasa piravavy mampirafy piravavy ve ianao pirafy iny filazanreo raha volainao le zandriny de pirafy izy roa vavy nandray aman-dreny raha zany amin'ny toerana aman-dreny zany aloha tsy manaiky an'izany tsy manaiky an'izany ny zanako tsy ampirafesinao zaza piraitam-poroko no ampirafesina lehilahy anankiray zany tsy mety dana mitady hafa za to vavalo amby folo taona ny olako de manana namany za ato amin'ny Facebook tena namako izy ary nizarako ny mampalahelo ahy rehetra izy mariako fa tovolahy izy io efa telo izy no nikoty anahy fa tsy nekeko izy fa ozy za hoe aleotsika hijanona ompinamana de nanaiky izy nangataka iona taniko izy ary de niona tokoa zay nateriny tety atrano za avy eo kina moa maratsy an'izany namana angy ilaina foana ary tsika iny de matoflavien fa mitema io namana io raha tsy manambady an'io ianao aneriana any io zay lasa ohatry ny anadanao akaiky lavitra amin'ny anadanao no mahavonjy anao amin'ny fiainanao namana tsy mba manary zay ny antony hoe namana fitiavanamana aloha fa samby avy etrany de miditra am'zany fitiavana tsipa zany namana aloha fa sady mifanaja mifananatra mifanampy mifanona zany namana fa tsy le mamarina kady lasa ny fianaranao tsy vita ny fiainanao potika zany le mamarina kady sipa zany za le tovavy 20 taona teo ihany za tompoko tena le noteneninao teo fa taloha za tena anaovany dada sy mama teny maharary foana de tena lasa sarokenatra tsy safa mitapifipify na amina efatra amin'ny rahavavy ary raha vao mieritreritra nyzay niainako taloha za de mitomany zao indray za de mbola tsy manao sipa fa ny zandriko 20 taona angambe efa manao sipa eny ka zay tsara nge na inonao andrizy fa zao ny zavatra teniko aminao anaka zao asoreo an-tsainao manomboka an'io zay le hoe tsy fatoko isatrendray afaka mahavita ny zavatra vita ny zandrinao anao io manko le ohatrany le fampitanteneniko teo rehefa ianao no miezaka de tafita fa rehefa ianao no manao sakana ao amin'ny tenanao hoe za moa le nataon'zao za le nataon'zao tsy lasa lavitra ianao zay de tadidio zay raha vo ianao no mametraka sakana noho ny fahasarotan-kenatra noho ny fahatahorana noho tsy fatoko isatena tsy lasa lavitra ianao zay de lazaiko fa atozy tonga ohatsainao le fitenin'ny olona hoe samy nosorandren'ny menaka ka vitany ve manina ny tsy vitako zay antany za hoe nitokantranon'olona efa leoditra ve mba misy filaminany rehefa any orinany le izy nge zay fa indraindray efa niteny aho teto zay mandeha ozy hoe azonao isorana an'Andriamanitra rehefa any orinany ny fiainana nampandaloviny anao tao amin'ny fiainany dada sineny de hoe tena dada mamilava manao teny marary mampijaly tsy mametsika tetra de ohatrany hoe efa toron'Andriamanitra anao hoe io misy ohatra ratsy anaka aza manao an'io rehefa manambady mety rehefa manana tokantrano zatovolahy io nareo zatovavy reo tsy hanao ohatran'io fiainana hitany tao io zay zavatra zay ary misy zany tena azo atao misy fa le olona efa zatra ny adana foana ozany renina izay hoe miadana tsy mba ianarana anaka tena marina zany fa ny sarotra sedrainao amin'ny fiainana tena mamolavola manefy anao hanana toe-tsaina sy toe-povonina hiatrika fiainana tena miteny zany vehivavy manoratra za vita votondro teo de mbola tsy noentiny zareo za fa mbola ato mamanay ny tena mahafinaritra sana de le olona miaraka amiko mihitsy no nanapa-kevitra an'izany nefa zay efa 5 taona niarahana misaotra tonga fa mahafinaritra ny fandarana eny zay ne rehefa mitazona le zavatra mihitsy hoe
vodiondry fisoratana sy fanamasinana ina moa maratsy an'izany fa zay le fanazavana nomeko teo hoe oatsika malagasy de zao le izy fa rehefa nakan'le fomba vahiny moa tsika efa iny safidy ndraingy iny safidy iny fa raha natsika amin'ity SMS ity ny tapany faharoa zay ankizy rehefa maneho hevitra atao an-trano de lazainy ray aman-drenanay fa hoe tsisy dikany aminay ondry zareo makasitraka fandarana zay nge mba tsara nytony fandarany tony mba eno hoe amin'ny ratanay ny alina miaraka nareo amin'ny dadatsiny mba iainony eo mba mety mahasoa antsika any zany dadatsiny mety malasa tokantrano sambatra ny tokantrano zany nge zao mitona ny filamatra ndre matofilavy tokantrano sambatra zany ilainy zany amin'ny lafindrehetra mihitsy de mba sevy miainy dadatsiny de miaraka amin'ny anareo de mba rehefa avy eo mifanakalo hevitra ahoana mety ve zany général zany sa tsy andre matofilavy zany sa tsy mety teny dadatsiny hoe heviny zany fa tsy manina fa mba raisy zay tsara vety aminay dia zay ny tapany faharoa ndo hidirantsika ny tapany fahatelo ary ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanona ny 22 443 90 sy ny 22 442 09 ny lara telefona hidirantsika mivantana ao anatin'ny fandarana rehefa renareo amin'ny alalan'ny telefona ny risika fanaovantsika dia vonohy ny radio anareo na manalavitra ianareo mba tsisy ny feo hafahafa any anatin'ny telefontsika ary rehefa henonareo toa dia miresavy hatrany mba tsy halan'ny fahanareo izay no fanamariana kely tsara mariana ao anatin'ny fandraisantsika ny antso miaraba tompoko vanina tompoko tsika rehetra eny tompoko masaka mba hangataka atody atakela amin'ny général za fatolita tompoko oui za zany rehefa mpianakaviana enina amby telopolo taona de mananganaka za 17 taona zany zao anday 17 de izana koa zany mianatra manao koa izy zany de nafantatra ankizy lateny amin'ny vodivorona teny izy zany de efa taty afara nifantatra hoe nisy problème ary zareo ohatrany hoe inona moa zany ohatrany hoe fansomain'le zazalahy mihitsy zany le zanako vavy io de rehefa natofiny andanitseo le zalahy resaka tamin'ny mivady de miteny izy zany hoe zaho izy tsy efa niteny tamin'ny foana hoe zaho any amin'ny ray aman-dreninao de le zanako zany nataora de tsy santola zinakaty mihitsiny fa rehefa natola zany le problème mipotra de fa zinakaty aminay izy zany de ohatrany hoe nanao arrangement izy hoe za tena nambady zanakinareo efa vita ny fianarany ohatr'izao zany tena hoe mametoky izy zany de ohatrany hoe zay zany miteny hoe sao de hoe heloka amanay zany hoe raha nery azy nefa rano hoe tsy maintsy manambady le zanakay izy satria io zany efa nanimba azy de tsy haiko hoe mety ve raha hoe tena afany mitazona an'le teny izy zany anyorina any satria tena tsy mety ndray hoe raha ohatrany hoe terasa forcé fotsiny izy zany raha tsy sitrapo le izy de zay volana amin'ny général ka hitanareo amin'ny fietiny sy ny fifandraisanareo aminy rehefa manana an'izay fikasan'izay za omeo fitokisana fa raha vonareo ray aman-dreny manomboka miahiahiko io vitazana ny teniny ka io tokoa avy anao de lasa mivadika ho azy ny sainy fa rehefa mametraka mihitsy nareo hoe efa nilaza ianao ny zavatra nataonareo sy ny zavatra vita de tazony ny teny nomenao fitao somatsara ny fianarana anaka mba hitsondrovanao zay ho tokantranonao amin'ny manaraka de mifanampianareo mba atody fianarana daholo zavatra ohatran'izany tenenina aminy sy aloha raha ve miteny an'izany so zay teny hoe ohatrany tsy mampatoky anay zany ka ohatrany hafahafaka vo maika koa latsa omeo fitokizana zay ny resantsika teo e miaraba tompoko miaraba tompoko eny tompoko mba hovanina tompoko mba hovanintsika rehetra tompoko eny tompoko saika ambany tany tompoko le olona miaraka amiko efa nanana olana be teo alohan'ny fiarahanay tamin'ny olona miaraka taminy de lasa tsy mahatoky olona mihitsiny izy de lasa ohatrany hoe tsy manao tsintsina vehivavy tiako tenenao hoe rehefa misy fanapa-kevitra raisina ohatra tsy miconsulte anahy izy de zay ahoana tompoko fomba merenana koa confiance amin'ny olona ray satria za zao efa nanao tsy mety taminy de tena tsorony hoe zaho izy tsy mahatoky anao intsony de ntiako anontaniana hoe ahoana ke fomba ataoko amerenana zay confiance zay na hoela na hoaingana zany inona ny tokony ezaka tokony ataoko de faharoa manarakarak'izay
raha za tompoko a ny raiko efa nisaraka tamin'nyreniko dia aty amin'ny raiko no mipetraka dia ny raiko manana kilema izy matanjaka fa sy mantsy maheno ny sofiny dia ny anontaniako hoe raha manambady a ve dia le raiko ve hoentiko araka hipetraka amiko a sa mipetraka any amin'ny tranony ihany mariako fa izy trano atoriany fotsiny fa izy misakafo any amin'ny havanay dia ny hariva nefa izy misakafo aty aminay dia tokony hoe hipetraka araka amiko ve izy rehefa rahatr'izay manambady a tompoko tsy maintsy hifanarahanao amin'ny vadinao zany fa tsy azonao manapa-kevitra rery a satria le lolo tsy afaka manapa-kevitra rery amin'izany ianao lafiny anak'iza zay faharoa ahoana ny ivelana ifampatoiza dia tsy mankataka fotoana nareo roa eo masomaso mihitsy ny fampirisahana fa tsy mandeha ilo ohatry ny kirarony be aminao zo ny fitenenana tsy maintsy anareo roa miaraka dia misaotra betsaka tompoko tsara be le fandarana dia mahazoby any tanora mankasitraka sotra indrindra sotra mia rehefa mamarana ny fandarantsika dia omeninareo ny rara telefona zay azonareo miantso ny général dia izay no arahantsika amin'ny fotoana io mba asosa tsara amin'ny fiarahana miaraba tompoko etrano fandarana tonga dia miresavy etrano fa efa tafiditra ianao naika tena mba patahivina kely tompoko eo amin'le resaka propagandy taty aminay izao nisy nanao propagandy omaly taty amin'ny distrikany Tsoromandidy commune Firenena dia taty Matindra zareo nanao propagandy dia manaratsiratsy be le propagandy ataondry zareo dia ohatrany tiany amarena zany ohatrany tsy mety le ataondry zareo satria lasa manimba ny fony sasany na dia hoe manao propaganda ianao tsy tokony atao zany le manambany olona fa manao fotoana le izy zay indrindra tompoko mba tianay hotsindriana kely fa dia misaotra betsaka sotra anao mitenin'izany amiko raha amiko manokana raha vao olona ilatsaka ka manaratsy olona fa tsy miprograma ny teny aza misy mifidy an'izany aza fidiana olona modosy zany zay satria tsy izany nge ny alainy amin'ny teny mihira tsy ny anaratsy olona no andehananao any fa misy zavatra tokony ho tanterahana ka raha vao manomboka izy efa zany atao ina ny fidianana an'izany na lany vola takin'ina za mifidy an'izany tapaka le antso teo mbola afaka miverina miantso ianao mbola manam-potoana kely tsika eny amin'ny anteny miram-pirenena eny dia rehefa tonga eny dia solombavom-bahoaka amin'ny Madagasikara fa tsy mivatra anankiray intsony noho izany tokony feo anankiray no resahana eny asa iray no atao eny tombotsoa malagasy rehetra tsy akanavaka fa tsy ho an'izay olona mifidy azy noho izany raha ohatra ka misy fifanaratsiana tahaka izany dia efa fataro amin'izay ny toetran'le olona dia azo atao tsara ny hoe zay tsy fidy anareo satria anareo mpanaratsy miaraba tompoko miaraba tompoko eny tompoko saika mba aho zany vehivavy 20 taona manambady efa mipetraka ray dia le vadiko nabevoka zaza tsy ampy taona efa ampy taona izy zany hoe tsy nanana kara-panona dia mitory le ray aman-dren'le vehivavy zay nefa vita soratra dia mangataka fanampiana tompoko hoe inona ny tokony ataonay nga misy zavatra tsy misy zavatra azonareo atao fa dia miandry zay valiny na bevoka zanak'olona zany andrindra zazaty ampitaona dia any am-ponja ny miandry azy tsy misy zavatra azo ataonareo raha tsy hoe manao risoriso anga dia mety ho afamaina ka misy ankizy zany andre matofilavia olona tena meloka fotsiny zao dia afamaina satria tratran'le hoe malala olo izy misy tsindry avy azy tsindry averoa fa zany tsy azo ivalozana mihitsy zany miaraba tompoko miaraba tompoko eny tompoko mba olozany tompoko tsika rehetra tompoko na misosory an'le kan'le gardien nandefa an'le faso ihany ny kasy tsy asa amina commune tsy avaratranao ty zay titeneniko le commune tena manao ny aiko zavatra misy am'le asa zany am'le fampandrosoan'le commune mafy mafy kely manao aiko sy zavatra am'le fampandrosoan'le asa am'le commune tena nefa toatriny mbola mahazo vavaratsy am'le be ny tanàna foana dia izay no mahatonga anareo inona zavatra tokony ataoko dia zao manana fahatokisantena dia manatona azy dia io le tsy fahasahina amin'ny teny io anie re olona ny tena mahavoatsika zonao feno sy tanteraka ny mangataka fanazavana hoe zao nge mba efa zavatra ataoko tompoko fa mbola be dia be ny fanakianana inona ny zavatra tadiavinao mbola ataoko
sarotra ve miteny izany misy filan-kevitra municipaly koa ngereny azokana hevitra tsara mihitsy marina mihitsy ny teninao fa ny andra ny tena marina dia le tena olona manao tsinitsinina mihitsy tsy mila mampatahotra tsy biby ihinana io na anaikitra mangataka mihitsy raha ohatra ka lazainy tsy manana fotoana dia manaova mihitsy taratasy fangatahana fiaonana dia pirofo mivangana dia hitazony kopia tiny fo ny taratasy nalefako taminy mitovy aminy dia tsy nisy valy ny tompoko dia amin'izay ianao mbola mahafaka mitany mandehany any amin'ny trano arzo fa azo atao ny mitona zany trano arzo toy ny tribunaly aza mba matahotra ny zoanao arovy aza matahotra miaraba tompoko allo ien tompoko tsika rehetra tompoko le tenen'ny général maniry général hoe masahity eny tompoko olana betsaka misy zany olona tsika ataoko hoe tsika misy tsy taminteny mariny ohatrany hoe olona ambonimbony pialony tena dia efa manaiky foana na dia hita hoe tsy mety azy fa tsika tokony ezaka fa olona mitovy tsika izy tsy misy ambony tambany zany ary tsisy olona amin'ny ohatra tsika malagasy tsisy nangataka voatamaina zay ny tokony masaka tsy marina fa tsy mety amiko zany za miteny foana ary mbola fantatra hoe marina no ataoko ohatra zay koa na ao an-tokantrano hoe lehilahy alohan'ny tokantrano dia arahana foana dia ataona dia efa hita hoe tsy mety ary fa le izy fotsiny le fomba fiteny atao ampanajana sy ampitiavana zay marina tena marina mihitsy betsaka mihitsy ny tanora miteny hoe dadanay manao zao na neninay manao zao dia zao hoe manana zoiteny nareo na zanaka ary fa ampanajana ohatra zao dada mamolava dia mampiororo ao trano dia andraso afaka ny mamony rapitra marana dia miteny ampitiavana hoe dada zay nge dia matahotra miororo mihitsy dada rehefa mamo hafa zay ny hoe dada matsiravina rehefa mamo tsy mitovy zay ampanajana sy ampitiavana ny teny mampisaina za milaza aminareo fa rehefa ny zanaka no miteny ray aman-dreny mampisaina na tsy raharaina raha hoe magnino lafa ty ilainy zany mieritreritra foana manaraka azy ary io mahatonga le hoe aleo endrehan'ny omby masika zay endrehan'ny eritreritra ndre matoflavia tena manendrika anao mihitsy ny eritreritra ao ny zanaka ao miteny anao miaraba tompoko miaraba tompoko tsika rehetra tompoko dia mifanaraka loatra hevitra ny zavatra saika anontaniko fa anontaniko ihany aloha za roa taona no nidezainy renikely dia rehefa nidezainy ahako dia efa efatra amby roapolo taona zao zany hoe nanomboka roa taona zany nidezainy dia efatra amby roapolo taona zao efa mitokantranoko dia hitako le reniko niteraka anahy sy le ray aman-dreny nitaizana any nanorana anazy fa olon-kafy dia mametsiny anahy io reniko niteraka anahy io amin'izao hoe maninona ny tsy efafantariko any ray aman-dreniko fa efa mahafantatra anazy ahako dia fanampon'izay mametsiny anahy koa izy hoe tsy mahavita manampy anazy ohatrin'le zanany nitezainy any ahako ina ny tokony ataoko to le izy tena mipetraka amin'ny safidinao ny eritreritrao manokana mihitsy zay tena apetraka amin'ny eritreritrao manokana hoe inona ny tokony ataoko hoe mieritreritra ve ianao fa raha manampy azy ianao dia afa-po manana fahafahampo anaty any aminao zany sa kosa mety hoe raha tsy manao ianao dia enjehny eritreritra ka raha vo enjehny eritreritra anao